dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra indrindra noho ny amin'ny teny fianarabana sy nentin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia makisitraka ihany koa ny fiangonana FJKM Sotro Fitiavana naiky andray amin'ny mpifaliana sy amin'ny fitiavana zao ladiny fitantanana ny fananana izao. Dia ny fiadanan'ny tompo any ry havana aminao mpitandrina sy ny ankonanao ary ho an'ny fiangonana ray manontolo. Ombako manina ihany koa ny fiarabana ny mpampianatra avy amin'ny toeram-panomanana mpitandrina sy ray aman-dreny lehibe tokoa anisan'ny namolavola. Ary dia arabaina ny fiangonana ray manontolo, arabaina manokana ny voamieran'ny fananana hita amin'ny toerana. Mba mitsangana ho izavy izany voamieran'ny fananana hita toerana izany, mitsangana na toerana fotsiny ho hita hoe dia arabaina manokana ireo voamieran'ny fananana. Raha ny tena marina izany ry havana tsy eto Sotro Fitiavana ihany fa eran'ny Madagasikara tokony misy voamieran'ny fananana avokoa, na fitandremana na synodam-paritany. Ireo ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fanoratana amin'ny tanin'ny fiangonana, ny fanaovana ny inventaire sy ny sisa. Dia arabaina nareo anatin'izao lady vitanana ny fananana izao dia omba aminaroatrany any ny tompo makasitraka tompoko. Misaotra indrindra. Dia arak'izay voalaza teo ihany koa dia arabaina manokana ihany koa isika any ivelany. Mitaraina foana mantsy zareo any izay tsy mba arabaina reo ry pasteur. Dia arabaina tsika zanaky ny FJKM izay miaina an'izao fandarana izao ny ivelan'ny Madagasikara sy ny aniko manokana États-Unis, Canada, France, Côte d'Ivoire, Sénégal. Fantatro fa be dia be anareo miaino ankehitriny dia ny fianan'i Kristy tompo anie ho anareo hatrany. Amen. Mahagaga ry havana ny asan'ny fanahy masina fa na dia tsy niresaka azy raha isy mpitarika louange dia mitovy samy ny Jaona 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 no iangana amin'izao tenin'Andriamanitra ho zaraina amintsika izao. Filazana tsara araka ny Jaona 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Ary ibanjinantsika ny lohahevitry ny volana hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo, ho avy amin'ny heriny ny tompo. Toy ny lohahevitra toy moa ry havana amin'ny ankapobeny dia olona manam-pahaizana manokana momba ny soratra masina na teolôjiana no namolavola azy. Noho izany dia mety diso ihany indraindray mifandraisan'ny olona azy hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo. Dia rehefa hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo dia ny ao anatin'ny fisainan'ny olona matetika dia izany ho avy izany dia mbola tsy tonga. Fa misy amin'ny soratra masina rery ihany no ananantsika n'izany hoe efa tonga sady mbola ndrasana. Zay zany ampatsahivina rehefa mitory an'ity lohahevitra ity. Ny akaiky indrindra zany dia ohatran'ilay fiarabana ara-pomba-piangonana izay nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina teo ary tokony atao. Eto izany zao dia miarabanao pasteur tonga soamantsara eto amin'ny fiangonanay. Fa raha marina efa mifampiaraba-tatsy zay. Zay zany ilay izy dia tsy hoe tsy mety akory ny nataony fa tena mety ilay nataony ary tokony atao. Fa ilay fiarabana tatsy amin'ny trano fisainana dia fiarabana mahasamy olombelona. Fa ilay fiarabana nataony teto am-piangonana kosa ino natsoina hoe fiarabana amin'ny fomba am-piangonana. Dia rehefa miteny zany tsika hoe ho avy amin'ny heriny tompo dia tsy hoe tsy ao izy akory fa efa miaraka amintsika eto Jesosy Kristy. Zay natonga ny hoe afaka mandroaka devoly tsika dia mivoaka ny devoly, tondram-bavaka tsika dia mahazo valim-bavaka. Fa ilay fiavian'ny tompo amin'ny heriny dia ilay fiaviany ho hitan'ny olona rehetra, ho hitan'izao tontolo izao ary ho hitana eto Madagasikara na any Inde na any Chine na any États-Unis na any Afrika amin'ny segondra izay trano tompo dia miara-mahita izao tontolo izao. Zay zany ilay ho avy amin'ny heriny tompo. Dia rehefa ho avy amin'ny heriny tompo dia ho avy izy hizara seza ho amin'ny pomba azy, hizara seza ho amin'ny pomba azy. Hitantsika izany ry havana ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Izao indrindra ny voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo hoe aza malahelo ny fonareo. Ankoatran'izay ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Fa raha tsy izany dia efa nilaza aho fa hanamboatra fitoerana amanareo ny andininy 2 ary handray anareo indray ary any amin'izay misy amiko misy anareo ihany koa. Andininy 7. Tsy amin'ny resaka politika ihany izany no misy fizarana seza fa amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ihany koa dia misy ny fizarana seza rehefa tonga amin'ny fiandrianany amin'ny heriny Jesosy Kristy tompo. Tsy hoe tonga izy
dia matiantoka ny pomba azy tsy hoe tonga izy a dia mitovy amin'ny olona rehetra ny pomba azy fa ny olona izay mino an' Jesosy Kristy tompo dia azo ny seza sahaza azy amin'ny vanim-potoana izay hiverenany. Ny olona izay mino an' Jesosy Kristy tompo dia hiseza tsara lavitra omeny tompo anazy. Tompo tsy nanome toky a, za mantsy ilay fotom-pisainana diso ho an'ny olona izay tsy nandala loatra ny soratra masina hoe rehefa maty re dia makany amin'ny paradisa foana e, nanangalatra ianao, nananolana ianao, nanamono olona ianao, rehefa tsy mibebaka dia makany amin'ny paradisa foana rehefa maty. Ary zany ny fisainana amin'ny malagasy hoe raha vao maty raha tompoko lahy na raha tompoko vavy dia taio zay raha tompoko lahy eo, taio zay raha tompoko vavy eo, satria tsy verina fa makany amin'ny paradisa foana. Fa hitsy ny tenin'Andriamanitra eto ry havanao, fa rehefa hiverina amin'ny hery ny tompo a dia izay pomba mpino azy ihany izay no mahazo seza, izay no mahazo fiainana mandrakizay, fa tsy ny olona rehetra akory. Ary dia manamafy an'izany raha teo ny Petera 2:7 teo. Rehefa tonga ozy izy ny fotoanan'ny tompo izay tsy fantatra io dia manantena lanitra vaovao tsika, izay ilay voalaza any amin'ny 9:7 izay namaranana amin'ny perikopa teo. Lanitra vaovao hipetrahany izay mino an' Jesosy Kristy tompo. Dia toy ny raha jerenaka maimaika oatra ny hafahafa be a, ndray andro toy ny 10 taona, fa tena marina raha-baky teny zany amin'ny tompo. Ary na amin'ny lafiny ho an'ny olona tia manao fizika ara dia tena marina zany. Raha ohatra ianao zany vao manombonomboka mianatra hatrany amin'ny terminal midina dia ny fizika nga Newton no tena malaza tany an-jatony taona hoe rehefa 1 segondra dia 1 segondra. Fa rehefa miakatra ambonimbony ianao amin'ny fianarana dia any ianao mianatra hoe kay samy manana ny 1 segondrany. Ny 1 segondran'ny olona tsotra mety 5 segondra na 10 segondra raha mandeha mafy be. Zay zany raha fitenina tsotra kely fotsiny fizika quantique. Dia na mipahay siansa ara zany dia marina zany hoe ny ray andro amin'ny sasany a 10 taona amin'ny sasany. Ary na dia amin'ny lafiny siansa dia marina zany hoe hopotika ny tany, hopotika izao tontolo izao. Efa miha mandeha mora ny tany. Ny masoandro a raha ho an'ny mpanao kady zany fa tsy ny tenin'Andriamanitra, afaka enina tapitrisa, enina lavitrisa taona dia tsy hisy tsony. Na mikajy matematika ary zany marina. Fa indrindrandrindra ry havana ho an'ny olona mino manantena ny fiverenan'ny tompo a dia io fotsiny izay momba azy dia ho zarainy seza, izay momba azy dia ho mpandova fiainana mandrakizay. Rehefa malalo amin'ny tompo voalaza tao amin'ilay mofinaina teo fa tena nisy tahanaky ny fijikainy manankiray indray a mahasamafy azy izy mimenatra. Dia tao anatin'ilay tantara teo zao tsy mimenatra le nametraka tenin'Andriamanitra izy tao amin'ny toeram-piasana dia nitenen'ilay mpivarotra teo akaikiny dia tsy nitsoahany azy. Fa ny mpiango ny FJKM zay a nasiany ny tenin'Andriamanitra tsara be tao, minoa an' Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Dia nitenen'ilay anankiray mihitsiny, fa izy ity ve fiangonana e, maninona tsy tsoahana teo io tenin'Andriamanitra io fa mahamenatra olona. Zany teny tamin'ny aza tsoahana fa ny tenin'Andriamanitra izay menatra anatrehan'ny olona dia menatra azy koa ny anjelin'Andriamanitra rehefa miverina aminy. Fa ny namany hafa ny teny hoe tsoahy fa nareo ve fiangonana e, dia nitsoahana tao ilay tenin'Andriamanitra. Fa inona ny tranga ozy izy nareo, volana vitsivitsy tsy ela akory tao aorianan'izay nisy zavatra tsisy dikany kely, tena tsisy dikany ary tsisy idiran'ilay fivarotana. Tonga ny vahoaka be dia be, nisy tsao hoe misy an'izao ony e, misy an'izao. Tonga ny vahoaka ndoro an'ilay trano fivarotana, voatery ny andro gendarme, voatery ny andro polisy niaro azy teo. Fa inona no natonga an'iny? Ianao efa tenenina hoe azalana ilay tenin'Andriamanitra ko zao doran'ny olona ny toeram-piasanao. Ndany ianao mibebaka ary zao ilay tenin'Andriamanitra dia mibebaka izy tena verina ngeda be indray ilay tenin'Andriamanitra. Dia tsisy olona nieritreritra hirotaka ndoro azy tsony. Ry avaka malalo amin'ny tompo, hiverina amin'ny hery ny tompo, azonao antoka ve fa hanana seza ianao amin'izany vanim-potoana zany. Ary raha miresaka fampelezan-kevitra moa tsika izao, izay mpanohana ny kandida anankiray a manantena azy toerana. Dia ohatran'izany koa ny tompo ilay any amin'ny salamy teo, izay mioby an'i Jehova, zay no manana toerana tsara. Izay mioby an'i Jehova, zay no manana fiainana mandrakizay.
fa tsy vitany hoe manomana seza ho amin'ny-pomba azy ihany ry havana ny tompo rehefa miverina amin'ny heriny fa rehefa miverina amin'ny heriny koa ny tompo a dia ampiseho marina rehetra ampiseho ny marina rehetra tiako izany ato amin'ny andininy fahaefatra ka ny andininy fahavita zao mivolaza ny saotra masina amin'ny anaran'ny tompo andininy fahaefatra ary fantatrareo koa ny lalina izay ho any amin'ny alehako dia hoy tomasy taminy tompoko tsy fantatray ny alehanao ka ataonay ahoana ny fahafantarana ny lalana hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako misy zavatra marina be deaibe tsy fantatry ny olona fa rehefa tonga amin'ny heriny ilay Jesosy Kristy tompo dia ho fantatra hatramin'ny atsipiriany io ry havanao izany hoe mizara seza sy mahafantatra amin'ny marina tsy voatery miaraka izany eto ambonin'ny tany a rehefa tonga ny olona anankiray ro mahazo toerana izy dia zarainy ny seza atao directeur ihany natao ministra ihany natao any dia nandray tsy fantatra tsony le marina nakaiza le vola teo aza miresaka n'izany tsony fa efa-tsika zao mifahefana ary ahoana iza marina moa nangalatra aza miresaka n'izany tsony ianao zao fa voatendry directeur ary le ahoana tsy miresaka n'izany ianao efa tsika zao mifahefana fa ny tompo tsy vita amin'ny fizarana seza fa famoahana marina hatrany amin'ny atsipiriany rehefa tafaverina amin'ny heriny sy ny fahefan'ny tompo ary amin'izay tsy izay fotoana izay ry havana Jesosy Kristy tompo tsara amin'ny tsirairay araka ny nataony no hitantsika ary izay raha teo mivolaza any amin'ny salamo 9:70 ny ary amin'ny andininy fahasivy farany hitsara ny firenena araka ny fahamarinana izy na i Madagasikara na Arabia Saodita na Chine na iza dia ho tsaraina araka ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy hoe ny endry zareo rehetra araka ny Coran ny tsarana azy rehetra kosa araka ny Veda boky ny Hindu zany ny tsarana azy reto tsarana araka tsy izany io fa ho tsaraina ny tsirairay araka ny nataony marina sa tsy marina ny nataonao ary na dia ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana ary moriavana dia efa ahafahana manao an'izany taloha ny olona rehefa mandeha dia afaka mandainga aiza ianao zao mbola tanin'Analakely ahako izy olona tany sotro fitiavana nareo fa amin'izao fotoana rehefa miaramiaraka amin'ny telefônina anao sy finday ianao jereny retsy fotsiny kay dia efa hita avarianana izy dia aveo mifindra tarianana dia nakarianana dia naketsanana dia tetsy dia teherinina lehany hita amin'ny tsirairay avy ry havana amin'izay toerana nalehany amin'ny teknôlôjia 7:12 dia taloha anao rehefa mijerijery zavatra ao amin'ny telena mienimeny zavatra ao amin'ny radio tsisy malala mihitsy inona nijerenao tao inona nijerenao tao amin'ny tele tao inona nijerenao tao amin'ny ordinateur tao fa amin'izao fotoana kitiany indray mandeha dia hita daholy tamin'izao izy tia nijereny tao amin'ny Facebook tamin'izao izy zao ny teneniny tamin'izao izy tia ny navoaka ny tao tamin'izao vokatra amin'ny atsipiriany io ry havanao na amin'ny teknôlôjia fotsiny aza vao maika moa ao anatrehan'i Jesosy Kristy tompo hita amin'izay ny marina eo anatrehan'ny tompo ary rehefa mipotry izay marina izay tsy azonao elana tsony zao anao mbola afaka tao anaty fomba farankisosona miarakaraka kely amin'ny vadin'olona ary maninona tianareo zay tsy naninona niaraka tany fa ho avoaka ny tompo io ary ho tratra io fa iza marina nangalatra le zavatra tety tena tsy fantatra fa ho avoaka ny tompo io hatramin'ny atsipiriany ry avaka malalo amin'ny tompo Andriamanitra tsy marina Andriamanitra raha misy olona manao fahotana nefa tsy mibebaka ka tsy mandray mivaly kelokany tsy marina Andriamanitra raha izany fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra marina mamaly ny olona rehetra araka ny fahamarinany Andriamanitra tsy azo vazivaziana manome fotoana ny olona hibebahana izy fa mbola hizara ny valinasany ihany koa amin'ny tsirairay avy alady ny fitantanana amin'ny fananany amin'ity andro an'ity ry havana betsaka manomboka any amin'ny fananany sampana variana mihitsy tany amin'ny fiangonana anankiray nisy fotoana ho ny tompoko tamin'ny 20 taona ny sampana tanora kristianina dia nanolotra klavie tsara tare fiderana ny tompo atam-piangonana dia nakaiza le izy zao tsy hitany nalehany klavie ngeda bebe dia tsy hitany nalehany nisy olona tsy marina tany
atraiza mifaritra ny fiangonana ty tompoko ny abeny dia atreto ny tambolontsika atreto ny tamparitsika ary tao nisy namboly tery amin'ny sisiny tery misy olona tsy marina tany amin'ny lafim-piainanao rehetrarehetra ary avy malalo amin'ny tompo marina ianao sady tsy marina eo anatrehan'ny tompo fa rehefa iverina amin'ny herin'ny tompo hitsara ny tsiraray amin'ny fahamarinana ary dia isika rehetra izao ry havana mba tena ho marina eo anatrehan'ny tompo ho avy indray izao match amin'ny Barea mahafinaritra fa nanahirana tamin'ny farankely teo tonga amin'ny Barea sabotsy hariva zareo miverina iny alina be vao tafaverina nitory teny tao amin'ny fiangonana anankiray any ampitsony iny ny ena 500 mpiangona tompoko tena zany ny ena 500 mpiangona vokatry ny fahatongavana Barea ka tsika afaka mijery baolina afaka mitsenina andreny fa mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia mandeha mivavaka ianao ny ampitsony iny izay ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra andeha ny asa sy fampahirezana rehefa aveo anampy atsika ahitana marina ihany koa ny fametrahan-tana sy ny fampahirezana ry avaka malala ao amin'ny tompo amin'ity an'io ty ary iverina amin'ny heriny ho avy amin'ny heriny ny tomponao ary dia hizara seza ho an'izay pomba azo marina tokoa izy ary ampiseho ny fahamarinana amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ho azy rery ihany ny voninahitra amen